ataovy mahatsapany ao anatinao a fa rehefa mangetaheta sinoana ny fahamarinana ny olona anankiray a dia Jesosy mihitsy ny nampianatra fa ovokisana izay olona izay. Andro maraina ovokisana fahamarinana ny fiainam-panahinao. Tsaroa fa isaky mandre teny ny fanahinao dia mahazo aina, satria io fanahinao io a natao a hivelona amin'ny tenin'Andriamanitra. Baiboly dia milaza fa ny marina ozy izy dia ho velon'ny finoana, ary Jesosy mbola nanamafiorina hoe tsy ny mofo ihany iveloman'ny olona fa ny teny rehetra sy aloky ny vavan'Andriamanitra. Hiatrika ny faran'ny volantsika, hiatrika herinandro vaovaontsika, rariny raha hoentintsika eo amin'Andriamanitra izany fanombohana izany a amin'ny alalan'ny fahatongavantsika eto amin'ny fanatrehany. Ao foantananao dia asio fisaorana sy fankasitrahana hatrany a, misaora azy indray a vita soa iny herinandro anankiray lasiny a, ankasitrahantsika an'Andriamanitra ny fahatsiarovana sy ny fankalazana ny fisininy reny a eo amin'ny fiainatokantranotsika. Tsy mampaninona mety hoe zara raha nisy ny eraby ianao fa miarabanao aminaran'i Jesosy a, dia isaory Andriamanitra ankasitrao. Aza atao izy zavatra hoe mampavesatra amin'ny fanombohan'ny herinandro, aza vela isy antony hatonga anao alahelo nefa Andriamanitra efa eny an-dalana sy efa eny pikarakarana ny tsara sy ny soa indrindra ho anao. Saotra raha eo amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy Tompo a, matsiaro izay hoe tahinao tokoa satria mbola nomenao tombonandro ary no avozinao anay famindramponao. Tarihanao zay ho tonga eto amin'ny fanatrehanao indray androany a, mankasitraka ny amin'ny sekoly a, tonga eto izay a mampianatra ary ny ositra napetraka ato anatinay no hampianatra anay, atonga anay ahalala, ahay amindra, ahay hijery, ahay hisaina ary ahay hiteny. Misaotra ny amin'ny iny herinandro lasa teo iny a, ankasitrahanay